Gasy Rakoto. Record FM manolotra anao mandritra ity herinandro ity. Paraingo. Nosoratany Eric Ravalsoa. Ravaka nofy arivony ary ilaina zoto no anome aina ny tantara. nandray feo sy nanantotosa miary fi mba azonao ihany ve ny fanazavan'le mpampianatra tery vera? Ie, azo azoko ihany fa tsy mazava amiko tsara koa ilay izy. Zaho koa dia tena tsy nahazo ninninina mihitsy. Nahazona an'ilay valiny farany mbola baraingo be amiko. Zany ny aho koa tena misy baraingo be mihitsy ao an-tsaiko ao. Dia mitovy ihany izany tsikako. Aiza koa e, zany ve? Ka samy manana baraingo ao an-tsaina ve tsy hitovy? Baraingo momba ny fitepon'ny fonao amiko matsy ny tena ngeza be. Ha? Inona koa zany zao? Tsy azoko mihitsy. Ka hitandre tsy azoko hatramin'ny fanazavan'ny mpampianatra fa revo nandinika ny atsaranao nandritra ny fampianarana teo iny. Mitovy amin'ny baraingo koa ve ny baraingonao? Tsy haiko ka. Ka ianao miaina miaraka aminy ka tsy hainao ahoana ny fitepon'ny fonao e? Ka tsy haiko rery salo mitsika ary ianao raha mitovy ny baraingotsika ndre etoroako izany malalako izany. Aza metalatala ianao ry salo ka tsy efa pirofo neny avy aminao ve nitsikinao? Tsy nitsiky mihitsy ato efa mime zavatra samihafa izany. Mitovy izany amiko satria tsiky ny hitatra tamin'ny eny ianao. Esy sady aza fipihinina ohatr'izao aka? Maninona koa e? Ety an-dalana angetsiaka izao e. Sady mbola manao tenue dia manahirana be amin'ny olona. Ka tsy haiko toaina rery very ny tsy amihana anao asoro mihitsy aloha ny tananao ka? Dia rehefa mba aiza zany vao azoko sakambinina ianao? Rehefa tsy aty an-dalambe etiako. Manaiky ny teninao ariary malalako dia ahoana re zany e? Andao ometsika anara nyty androandroany ty hoe baraingo mitovy. Ianao koa? Hitanao amin'izany fa mbola ntsika any ianao? Miome aho afa tsy mitsiky izany. Dia ndao koa sika ametraka raikim-po hoe miratsika. Tena mampiomeha mihitsy ianao ty ry salo Zany ve? Satroko ianao mihatra any satria taratry ny tsikinao zany. Tsika milaza ny fitovian'ny baraingo ao an-tsaitsika. Dia hoako izay fa za efa hivileto ny lalako. Ka tsy aleo ve ateriko mihitsy ianao e? Bedin'ny dadanay eo ako. Ianao koa zany tsy fa ny dadanao no masika kokoa sa ny fitiavantsika. Aza mampitovy lakana manjahatra kosa ianao ry salo Ety aroroako ny malalako e. Ao Inona ary ty? Aleo ary mba ny ratsan-tananao mahafatifaty no roako e.
veloma malalako raha riva dia any ampianarana indray a sapany ihany ny fitepiny foko faly afa tiany salo. tena ohatrany any paradisa ary malalaka eto akaikinao eto. Aza lefa lavitra aloha ny fihetsepo fa aleo ny fianarana aloha ny masonaka. Ny fianarana ange ho vita ihany fa ny fitiavantsika koa tokony iainana dieny zao sahady. Tsy te hiangoka anaty paradisa ve ianao e? Na zany azako ny fianarana aloha ny prioritaire. Vero ny fianarana zany ho vita ihany. Fa araroto ny fotoana dia mbola misy iainana anaty asam-parana. Ka za angefa folo afatra tadanay mihitsy ny amin'ny tokony ilofosana amin'ny fianarana e. Sao dia tsy ahavita eo dia ho bediny eto. Fa ianao ny tompon'ny fiainanao sa ny dadanao? Izy aloha zao miantoka amin'ny fianarako dia masy mandidy amiko izy zany. Dia masy mandidy amin'ny fitiavanao koa zany izy? Ka mbola izy no miantoka amin'ny fiainako amin'ny lafiny rehetra e. Izy aza ange mieritreritra andefa hianatra ny andafy e. Ao aorian'ny fahazahoako mibaka hono. Dia manaiky an'izany ve ianao? Tsy mbola nanaiky aloha e. Ary tsy mbola nandako fa hoeniko ihany ny etaeta momba ny fianarako. Aza manaiky an'izany. Fa nahoana kosa ry salo a? Ka anaiky ny teny rainao zany ianao? Ka tsy mbola nanaiky aho sady tsy mbola nandako? Ka ny teninao teo inge misary fanekena ka ohatran'ny mampanahy be ihany. Ny examen aloha rehatrehana fa aza lefa lavitra ny saina. Volana vitsy ange sisa dia ho tonga amin'ny fotoam-panadinana. Na izany aza saina ihany ny fifankatiavantsika ry vero aza manaiky ho elanelan'ny ranomasina ny fiarahantsika. Avelao zany ho hijanonany izay ahafahantsika fanadinana zao aloha no eritreretana. Angatsy efa fantatrao fa tonga dia afaka ange isika. Tonga dia afaka hoana koa e. Tsy misy tsy vita amin'ny fitiavana hono. Aza dia mirediredy rery salo a. Marina zany ka. Rehefa tsy miezaka ianao dia tsy afaka. Na dia be fitiavana ohatran'ny inona aza. Ary aza sitrisitrika any aloha ny tananao ka. Izay indray tsy misy mahita ange sika eto e. Inona ary mahasarotiny ianao amin'izany? Anga rehefa tsy misy mahita moa dia afaka manao izay tiana atao ka. Fa inona indray ary ny tokony atao amin'izao mahirery antsika eto zao? Sady anatin'ny fahanginana sy fitokanana tanteraka. Dia miresaka fotsiny ko. Ka afaka miresaka daholo na ny vava na ny tanany. Okizay ka. Andao ialeto fa efa miariva koa ny andro. Ialeto sady dia andeha ho aiza indray ary? Try, fa andeha ody sika fa ho aiza e? Mbola ody ihany ho fa aza maika ary malala. Tena andeha zany raha mbola hijanona eo ianao ka. Inona koa ary ty atao amin'ny vero? Tsy azoko mihitsy na. Lasa fa eo ianao. Misy gazety andao hividy iray aingana. Mba hanaovy gazety iray inge azafady misaotra. Hoe jerena raha ny vidividy zany afa-panadinana zany a. Ary ao jerena aingana ny anaratsika e. Way io ny anarako ry salo a. Afaka ihany a. Tena faly be a. Ary asary ny anarako. Avadio e. Ao aloha. Avadio tsara Serena. Oay le ty e. Io ny anarako. Dia arabaina sika zany ry salo a. Afaka daholo tsika. Tsoroako malalako samy afa-panadina sika. Io ange ny teneniko taminao fa rehefa be ny fitiavana dia afaka mora foana hatramin'ny fanadinana e. Tena masy teny ve zany ianao? Atray masy teny ary tsy miteniteny foana mihitsy fa misy zavatra mampiteny Zany ve? Za mihitsy ka. Dia anahirana zany miaraka aminao raha ohatra zaniko. Anahirana ahoana? Ka izay lazain'ny vavanao dia tanteraka daholo. Kanefa sao dia mba mitsatotsatoka fotsiny koa ianao fa tsy misy an'izany. Tsy mino ve ianao?
Misy angeny kisendrasendra e. Ny kisendrasendra ihany matetika ny tena izy. Zany e. Afahafa ianao raha zany ka. Afahafa ahoana? Ohatrany hoe mety hitoeran-javatra ianao. Tsy haiko fa dia ny marina aloha iny ny lazaiko e. Nefa dia marina ihany koa nefa niteneniko anao. Inona nefa nitenenao? Alefa ny dada hianatra any ivelany ho aza. Inona? Ka zany e. Alefa ny dada hianatra any ahako. Dia nekenao ve zany? Zava-tsoa kosa ve dia ho lavina ry salo a. Dia ahoana ny fiarahantsika ry vero a? Mifanoratra sy mifandefa mail ihany tsika ako. Na miresaka matetika amin'ny Skype na amin'ny Facebook. Efa betsaka nge zao ny fomba afaka ifandraisana e. Tsy tiako zany ka. Fa inona nefa ny tsy tiavanao an'izany ka? Mila mahita anao isan'andro eto anila koa. Ka i dada zay efa miandry fatratra n'ity valim-panadinana ity efatry ny ela fotsiny ko. Dia atao ve tsy afaka ianao ko? Mazava be zany. Aza mba miteniteny foana ianao e. Aleo atsika mifanoratra isan'andro dia hiteo ihany. Za efa niteny fa tsy tiako aho zany. Raha anjarany atsika ry salo tsy maintsy tafaraka foana ny arinany a. Aza fariparitany ety ampiandohana no avy. Fa ahoana moa tsy tokony ianao an'izany e? Moa tsy vokatry ny nataon'ny tsirairay ihany no aviny. Misy ny anjara sy fandaharana avy amin'Andriamanitra ka. Vero a. Maninona ny tonga dia apetraka ao hiditra amin'ny fiarahantsika amin'ny fandaharan'Andriamanitra. Azonao lavina angeny fa nindrindrainao e. Efa ianao mihitsy ny te hisaraka amiko angamba. Te hisaraka aminao ve dia nafoa fotoana hiaraka taminao hatr'izay izay e. Ay, ka mijanona dia eto toerana ihany manao fianarana miaraka amiko. Mbola ho hita eo zany. Ho hita eo ahoana e. Mila manapa-kevitra dian'izao ianao. Aleo raha eritreritra dia rapisitsika miresaka e. Tena no fianarana any ampita zany izy. Atao ahoana fa izay fanapa-keviny e. Kanefa ohatrany tsy hamitaka ihany ny fetsiny malinka. Nangano any ny masony. Na miana mafy izy. Nanaiky ny fanoratana ian-taratasy izy fa ny soratananay no mariky ny fifanatriana amin'ny fantana. Satria ny endriky ny soratanana ny porofony ao apo. Dia tsy hamitaka avy zany izy e. Ekaiko tsy asiako any safidinika. Dia ahoana nefa le fitenenana hoe lavitry ny maso, lavitry ny fo. Misy fahamarinany any zany mato mipotraka. Mila manova fihetsika lary salo manomboka izao ka. Ary iny ty mahaferiferisena ny latakany io. Ay ve tady. Manaitra koa nareo miditra tampoka ka. Ialany lasa saina lavitra fa tsy miditra tampoka mihitsy a. Afa-panadinana indray ve lesy vao lasa saina ohatra ny verevitra ohatra n'izao. Ka manahirana mieritreritra ny zava-misy ankehitriny ry dada. Finona ny manahirany. Zaho aho afa-panadinana dia hanao fianarana. Dia hanao inona rehefa vita ny fianarana. Jerereto olona vita ny fianarana mirenireny fotsiny. Ka za miveno ataony laha-piasa sainy. Fa ahoana kosa mory dada ny tsy asa saina amin'izany a. No avoko mantolo ange zany e. Eny e, mahafinaritra rehefa mieritreritra no avy ohatran'izany e. Zany aiza nefa dia anampy an'lahy. Mianara fotsiny fa anampy an'lahy. Inona ny anampy ny dada? Tsy, anampy an'lahy ny fitadiavana asa rehefa vita ny fianaran'lahy. Za ngely tsy manana namana maromaro ihany e. Sady mba mifandray amin'ny olona maro isan-karazany ihany koa. Tsy misy tsy vaovan'ny fifandraisana masina mbola olana ihany koa letsy a. Misaotra anao ry dada. Dia aza mandefa saina lavitra be tsony fa eto dada hijoro ho andry fianteherana azo ny lahy zany. Eny fa na izany aza tsy atehatra amin'izany fotsiny aka. Mila mihetsika mihitsy a. Fanampiny fotsiny izay ataony dady izay. Dia ho tsofindrano ry lahy ho tafita soamantsara amin'ny fianarany. Ary mahitany anjara amin'ny avy rehetra. Misaotra betsaka amin'ilay tsodrandro dada. Tena mahery. Dia ary mba mavitipitika amin'izay moa fa dia aza lahy ny andro mitonga meopony eo e. Ndefa eritreritra lavitra eo fotsiny no ataony lahy. Ka hitanao ohatra ny mikasa andeha hivoaka ny mihitsy aho zao io. Hoaiza lahy? Mba hamonjimonjy namana e. Da andremo sao dia manao zavatra tafahoatra any a. Zavatra tafahoatra ahoana moa ry dada?
ka tsy hanao rosazy miaraka amin'ireo namana afa-panadinana akory ny antony amin'jela namana ny ivelany ihany mety ho zany nefa tsy voatery ho zany keo mahaiza mandanja lanjy nampianarany dada tsy fahaiza mandanja lanja nga zanga moa mpianatra ny lazava-dratsy ka zay indrindra mantsy tsy nanovy zavatsoa tamin'ny dada ka tsy hanao zay tsy miendrika mihitsy matoky Allah zay aloha fa andehandeha ary tena asa zay nahazo ary nivy raha tsy nahita andrea fahoana angamba dia tsy nahita zay atsimotsy avaratra fa ohatran'ny olona voan'ny tambery-tany saly koa zany dia mahay miresaka tena marina zany ka fa inona aloha mamarina an'izany ary lazaiko ohatra mitovay tsara tsiro avy an'ny voaloboka tsara voatrindry ka mahatehany endry lalandava ohatran'ny voahirana mivelatra ny vipary ihany kondry ka mampiherika ampandalo rehetra okzery salo tokafanao loatra dia lasa menatra zany ny atsarana nga mahamenatra zany voninahitra zany ka mampirehare ka fomba ny tsy ary fanangy eny mirehare fa tsy tsara loatra tsy misy tsara ohatranao ka ho azy zay fa ianao koa so dia manitsaka eto angeza raha mbola tokafanao io ka tsy aleo ve tokafana amin'ny atsarana toy zay tenenina amin'ny aratsiana sa tsy marina zany nefa aleko tenenina amin'ny aratsiana toy zay tokafana amin'ny atsarana raha ny hevitro zany ve satria nahoana raha tenenina amin'ny aratsiana dia hay tsara tena avy eo tsy mahakasika ny atsarambika manendrika ao angeny ny aratsiana aza misisika ny tenenako an'izany aminao fa dia tsara ohatry ny inona loatra nefa za ty aminao ona reny ilazako azy inona ary toy ny valy tsara feo ka tsy manam-paharoa masondriana lalandava vao miteny monjy ianao dia miaina ny atokany mangoritsanao ko zany ny feoko fotsiny zany ny tiavanao za kosy tsara toy ny divainy otrikela aho ka mampitsiriritra dia mahay milaza mihitsy ianao tika ka manoloana ny kanto ange dia nipotra ho azy ny teny milaza ny atsarany satria ny zavatra kanto dia mampiretika ny tena marina ao am-po fahono ahy mba handeha ho aiza tokoa moa zany ianao teny ambony taxi beniona antsika iny nitady anao nitady ahoana koa tsy niandrery dia mikatsaka namany aiza koa dia tsy nisy anton-dia mazava zany ianao tamin'iny karaha tsy zany ve aky dia nahavita nanaraka anao hatreto ambavadinareo dia raha ohatra hono ka efa nanatompo tamin'ireny dia ahoana mora fantatra ny olona manatompo sy ny singandrery niva tena mahavita tokoa aloha ianao nampiresaka teny ambony fiara fitateram-bahoaka reny rehefa teren'ny fitiavana ange dia vita hatramin'izay tsy tokony ho vita dia fity mifanojo koa zany ny antsika matota faraka ry ny safidinao ny sitrako ary nitsangananao ny mamiko dia hatray za raha mitoy an'izao fiarahantsika izao hatrany akoatra salo feno mafy ary fa tsy mahasaraka anao etsy ary za tsy izy tsy foky indrindra eto an-tany salo ahoana ky hanaraka anao anaiza naiza le alao na hoetoko any amin'ny afo be aza ve ianao aza hitondra aniko kanefa raha sitrako zany dia mamiko ihany koa ka sy lalanao lalako ary sy safidinao dia tiako ihany koa tena zakako le sipa bogosy mihitsy aloha anaty ry salo ny aizy vero efa mipetraka ny naisy nify ty vao manomboka dia izy amin'izy miraha vavy rena anjarako hoe anjarako daholo izy roa matozakako hoe za sisa ny tompony safidy
Aleo aloha aty amin'ny dada fa niantso ahy izy teo ka sao dia tonga avy neto indray a. Ohatra niantso ahy dada teo e niantso lahy tokoa petrapetra misaotra zao le tia misy namako vonandray an'lahy asa any a raha vavanta vo vita amin'ny fianarany lahy ka ny fianarako azy tiry dada mbola tsy vita hatramin'ny farany akory ka vatra iandry ny fahavitan'ny fianarako ve zany azy zany ka tsy efa afaka taona vitsy moa sisa zany ny fianarany lahy dia vita eny sange ny mpitady asa ngery dada betsaka ka efa niteny izy fa iandry ny fahavitan'ny fianarany lahy sa tsy mazoto ahoana moa tsy azoto fa raha tena mahandry ahy tokoa moa zany namany-dady zany sitrako indrindra hitady atsaro aza ve atao katolorana vonona indray ny anda ka zay efa ndresaka zay any dia miandry fahavitan'ny fianarany lahy ny asa dia asa inona nefa hono izy zany talihana orinasako talihana orinasa orinasa mpanao sakafo zanga mahay mahandro sakafo ry dada ka tsy nompahandro sakafo ange ny ilany any lahy fa ny ompitantany fa maninona zany namanareo zany sa manao ohatran'izany manao ohatran'izany ahoana olona mbola tsy manana traikefa akory dia hitokiana avy hatrany aleo le tsy mahatoky olo-patatra tsy manana traikefa toy izay manankondo amin'olona be traikefa tsy fantatra kely akory a amin'izao fotoan'izao ange tsy hita soritra eny amin'ny taratasy fangatahana asa ny fahatokisany ohatra ny olon-dratsy angalatra daholo ny rehetra ka ny traikefa be ananany hafa mety entiny mangalatra ao anatin'ny orinasa dia izay tokoa anga dia ataovy tsara ny fianarany lahy so afa-baraka any amin'ny namako any a matoky dada fa tsy ataoko ambany zavatra raha ny fianarako ka manahoana nefa aloha zao mifandehany ao mandeha tsara ka dia aza mba manokinanga fa ilanga izy zao mba nitonga ilana ny vitana tsara za naterakira indray ve aminareo ny ilaza ho tsy mahay matoky any lahy le tsy fa inona ry sara ny itiavanao toerana mba mivohitra ohatran'izao dia tsy tsapanao ve ny akanton'izany ny feo any zavaboary zany ianao ange fa mampianiko ny atsaran'le nary ianao izany feom-borokely zany fa maninona toy ny feo an'ny atsaran'ny fitiavana kea fa inona tokoa moa ny atao hoe fitiavana amindre fitiavana tsy haiko tsy hay ahoana tsy miana mpitiavana indry zany diso kosa zany diso ahoana ka tsapanao tsy miaina mpitiavana angahatra amin'izay ny rahantsika izay tsy fantatro fa raha nitsapako dia ampoka fitiavana rehefa eo anilandry ny mamaritra ny fitiavana zany tsy haiko fa raha ny miaina ao anatiny kosa dia tsy haiko lazaina zony fa misalo ny fitiavana midika inona midika ho mandramaty akea ninko dina ninko hiatra zany voalaza indry ianao mihitsy ry sara ny anjarako zany anjara avy amin'Andriamanitra inona mahatonga andre miteny azany ka za mifeveranao zany mihitsy mifeverako mitovytsika ka natao era-dalana eto an-tany karaha izany ihany tsy aloha miara-sambatra dia izao mangina ny toerana malalaka ny fotoana tsy misy ny manelingelona isika ny mpanjaka ny zavaboary eto anivon'izao rehetra izao salo matahotra fa inona mbola atahorandry tsy haiko fa matahotra fotsiny tsy miaina amin'ny fitiavana zany ry ampoka fitiavana tokoa saingy ary ry inona ny mampangofotra tampoko andry mangatsika tsy ary ho fihiniko ny mahalalako hoe dia mba fino mafimafy hatrany ary aleo ary tsy fihiniko fotsiny ry fa afanaiko amin'ny fombako mihitsy salo mandrakizay tokoa ve fiarahantsika ianao androko dia ianao nitokako ianao fiainako toanao koa ary mahalalako ny fisinao ny fihavelomako ary ny fiainanao no avoko tsy misy tomeka
Toeratoary moa zany ka ho solavaka mpandehanantsika dia ahoana fa nahoana sika no solavaka mpandehanana ka malama maina angeny tany ka mila mijery no avy amin'ny lafiny tsara sy amin'ny lafiny ratsy any kia tsy te hijery ny lafiny ratsy dinyzao sady anefa aleo mianiko any atsarany hatrany hatrany raha mbola velonaina koa tsara tokoa zany saingy sohatra any koa ange fiainany tsy te halalan'izany afa mitsara ihany ny fantatro nivo ny kanto ihany no haiko tsy te hahita fa tsy ny mahafinaritra hatrany dia ahoana raha sendra mafaitra ka eo ampandrasana mahita ny atiny akia fa leo tsy de resahana aloha zany satria ny famisafisana ny ratso mety ho varavarana hidirana amin'ny mangeriko fa iny ty misitsika miditra ny trano ty letry zanako mandeha tsara ny fiainana ary dada hatramin'izay angamotsina andeha tsy hoe zany akory fa mety tsara trano mingamba ka ambazarao ary zany hafaliany zany atongotra dia ho vita ny fianarana asy tsara kosa zaniko ka sao dia mila miresaka mivantana amin'le namako amin'izay ary lahy momba nle asa ho raisiny lahy angamotsy hoe efa resaka vitanareo zany ka ny resaka efa vita fa ny resaka lahy mivantana aminy mbola tsy misy efa tena ilaina nga zany mba hamatitra kokoa ny resaka dia mila miona sy miresaka mivantana aminy lahy dia rovinaro ny fotoana mety ka rehefa vony lahy dia makanytsikako lahy mantsy no hiasa aminy fa tsy za mampiditra ny lahy fotsiny angeny anjarako dia ahoana moa momba ny karama amin'izany izany indrina ny tokony fampiresahan'ny lahy mivantana aminiko zao koa manko ka tsy mety amin'lahy eo le asa rosony dia alao tsy mampanantena azy ka ny hitandada rehefa tsy mifanaraka amin'ny karama ny asa atao dia tsy izy eny ndao fotsiny no any aminy dia fantatra lahy marina rehetra rofiny lahy mivonina andraso aleo ary atao rafakapitra ay dia tonga dia efa amboariko amin'izay koa zany ny fotoanako dia misaotra ary dada misaotra mikarakara izandray moa letsy ary ny tokony ho karakaraiko ka na izany azako ny vata aza ony raha nahitatso sora menaka maika fa nyray niteraka ny mikarakara tsy hotolorana fakasitrana amin'ny tafotafo dia tafitaso amin'izay irina letsy hotahin'Andriamanitra amin'izay rehetra atao ary ho ambiny zava-manasatra lahy merci beaucoup dada izay ihany koa ny anoteniko marina fa namako olona andray an'ilay asa io fa aza matikena maso miteny raha ohatra ka misy tsy maintsy olazaina aza fatra-pandefitra fa izay mety amin'ny fiainan'ny lahy banjinina azo lahy zany ka za koa tsy andehefitra amin'ny zavatra tsy tiako zany hiatra amin'ny zavatra tsy tiana ve tsy mety amintsika mihitsy zany ka eny na izany koa aza nefa mahaiza mandanjalanja fa ny tsy fahaizana manao an'izany mety ho singam-bolo mandavonvosotra anaka aza matahotra fa tsy maintsy mandinika tsara manoloana ny zava-misy rehetra zay mahadinidinika ihany mantsy mahita ny soa fa zay mora lavy ny tendrom-potsimba namana dia ho potika mora foana matoky dada fa tsy mpanome avara-patana ny fomafana manahoana amin'ny malalako manaitra be kosa aloha marina tsy mila hivadika mihitsy fon'ny olona tsy ampivadika ny fondry akory ny tanjokoro ny vavako mba sangisangy any ahy iny ianao manaitra mampivadiboko ary manina moa tianao tsy mandondona ry an'loantrano fa tonga dia mamantana ty an-dakozia noho ny fahalalako fa tsy misy olona afa-tsy ianao rery ato ary azo antoka fa tsy maintsy hikarakara sakafo ato an-dakozia ianao
dia mahay maminany loatra ianao izany. Nenay ange hony tamin'ny tondrany voaka nanofo mpaminany matetika e. Dia mety izany ny aizako maminany ankehitriny. Ianao tia koa mba mamiresaka ery. Dia inona hono mahafalifaly tany an-dalana tany ka mabe resaka re. Atre, ka na dia ny fanatry tava amin'ny malalaka ihany ara ve dia tsy ampitsika rahavako. Ndao ary androsany amin'ny salon aloha fa aza tia an-dakozia ny tafy eo. Tsy maninona rena dia hatrany azy e. Rehefa eo ianao miresaka amiko dia izay ny tena zava-dehibe indrindra amiko. Fa hono ahy e. Ahoana ke? Ahoana no nahalalànao fa zaririny ato an-trano amin'izao? Tianao ry mahalalako. Ianao ihany ange nilaza tamiko tamin'ny herinandro fa lasa any ambanivohitra ny ray aman-dreninao androany ka tsy hiverina raha tsy rafaka pitso e. Teny an'izany tokoa ve moa za? Andray kosa ndro dia mba tsy za kosa ary nilazanao an'izany fa olo-kafa. Olo-kafa iza koa? Iza mahita an'izay any ambadika anyko. Aza miteniteny foana rery sary fa aizako koa nisy an'izany eo ary. Ny fanatonoana koa ange-pahazo ny olombelona e. Za ve dia hitantara fiaina tokantranonay any amin'ny olo sy fataotrany? Gaga matika. Fa avy aloha re izany fa sangisangy any iny e. Ianao koa tia tsy mahatato vazovazo mihitsy. Ka ny ianao efa ela tsy ho fantatra intsony no vazovazo sy ny tena iziko. Eno fa leo izany hivalilany. Fa hono ary ny ifo. Menonao Ay ve ianao manana akanjo tsara tarehy ohatran'izao e. Fa ina koa izao mahatsara n'ity akanjoko ity ary. Ny lokony, ny didiny. Izany? Maninona ary ty akanjo tiany tsy anaovanao mihitsy rehefa mba miaraka sika ny an-dalana? Aza miretirety rery salo Fa ahoana kosa ka akanjo hatreny apotibe ity ve nanaovany eny masom-bahoaka tsika akanjo izay mandalo rehetra ary. Ka kosa moa ianao hijery ny masom-bahoaka fa izay mahatsara tena ny tokony isalorany e. Si tsy mpivarotena ary izany ka andeha ampirato ny fehako eny Akalamanjana kosa. Kosa tena mba enjam-pitenenana kosa kina reko. Ka marina izany. Marina mantsiny ianao e. Ary iza mikasikasika rery salo fa manitikitika ange izany e. Izany ve dia manitikitika e. Manafosafo izany fa tsy manitikitika. Ka ry salo fa manitikitika marina ka. Za kosa angery nefy tsy afa manitikitika anao raha tsy amin'ny fotoana ohatran'izao e. Nefitsika tsisy tsy malala fa mpifankaty. Ndao ary ivadika tsy amin'ny nefitratsy. Ndao ary etso tantanako ianao. Izay lary salo no ariva be ohatran'izao vao miditra ny trano. Izao vao afaka tany amin'ny tapaka sy namana ary dada. Ka iza veletsy sabotsy ny andro. Misy ny fotoana azon'ny lahy mianatra ato an-trano dia iloza ny lahy mikarenjy any amin'ny namany lahany fotsiny. Ka mbola ilaina angery dada le mba miala voly kely indraindray e. Ka sao dia anala baraka any amin'ny rainy maro angeletsy lahy e. Anala baraka ahoana mory dada. Ka ny mba fifandraisanay ka tady difa teo masony nanekeny lahy niasa ao aminy raha vavantany voavita ny fianarany lahy. Aza matahotra fa tsy hanimba na andrava ny mampinamana anareo akory ary dada. Fantatro ny lanja nanekendray maro hiasa ao aminy ao arin'ny fahavitan'ny fianarako. Fantatro koa ny lanja ny resaka nataonao taminy mba handraisana hiasa ao amin'ny orinasa afaka volana vitsy monja. Manaritraritra ny lahy fa orava angely tia ny fihavananay raha ohatra ka tsy totosa ny fianarany lahy e. Efa nilazany tsy hitady olo-kafa tsony mantsy izy fa ialano andrasany. Aza dia manabe ohatran'izany re nareo e. Mba fitezana olo-kendry ihany koa angeny nataonareo hafa tsy hoe fitezana olo tsy vanina akory e. Eny e, saintsy anany izay teniko izay fa tsy fandahatra amin'ny lahy akory no ataoko raha eto. Misaotra ry dada amin'ny fampasahivana. Dia aza miandry ampasahivana vao mahalala ny tokony atao e. Ka tsy zazakely tsony ange ahy e. Ka tsy misy ananatra zazakely izany koa e. Rotsakazo no fampiasa amin'ny zazakely fa tsy teny fampieritrretana. Tsoriko amin'ny dada aloha fa na za koa aza mba tsy mandry saina raha tsy ho vitako io fianarako io. Dia mba maiza mandrindra ny fotoana rehetra. Eo ampanaovana an'izany indrindra ka. Matoky any lahy. Aza manana ia dada. Tady diva tamin'ny fotoana ankoatran'ny lahy zao tsy mba nana fotoana ny dadabe sy ny nemibe ny lahy mihitsy.
Zaza endry zany dada fa iny dre izany mihitsy tsy mba nisy olana tamin'ny fifandraisaka teo amin'ny ray aman-dreny koa ka inona mampanany dada amiko raha izany tarana banjo ange fotobonembe ny endry lesy mifananatra fa raha ny adala no anarina dia ny lambany no ariny a izay marina aloha tsarovokoa nefa fa raha tsy misy mpananatra na endry tahaka ninona azy dia zavapoana ny fahendrena azo ny lahy satria nahoana azy dada ka lasa entim-pahazarana fotsiny ko dia mety ainy anavaka ny ratsy ny tsara aisakosy dre io fahazarana io ngeletsy manimba zavatra betsaka ngeletsy raha vao tsy voatandrina mandrakariva razava hoe ny tiany dada ho tenenina fa tsy azoko tsara ka rehefa mihevy tena ho endry ny olona ray ka entim-pahazarana fotsiny dia veriny mety amin'ny daholo izay ataony rehetra kanefa tsy misy olombelona tonga lafatra izany tsy maintsy misy hatrany ny hafa hampatsy amin'ny fahalemeny ary izay fahalemeny izay matetika tsy tsikaritry ny lazaina fahendry fa mila mpananatra mandrakariva izy tena lalitsainy dady ty ohatran'ny marina tao izany lazainao zany ka efa nahita vitsivitsy sy tahaka an'izany ka milazan'izany amin'lahy misaotra trany aloha tsy misorona milazan'izany eny e tsy fa mihena ngeletsy ny soan'ny hafa kanefa dia misy karazan'olona miazona ny soa azy rery na dia hita aza fa mahasoan'ny hafa zany ny olona tsy mahita fa tsy ny tenany zany angamo tsy hainy dada le fitenenana mahazatra amin'ny maro hoe oririka mbo-peniko aleo loto izay akavana fiteny tsy mendrika letsy iny a rehefa zavatra mahasony hafa dia tokony ho zaraina hatrany fa izay no mampirindra ny fiaraha-miaina eto tany marina mihitsy zany teninao zany nifo fa ino ny ty tonga tsy nampiomanty tsy tianao angany tonga avako aty aminao ohatran'izao antsy hoe tsy tiako akory fa tsy mahazatra fa misy zavatra homaninao mialoha nga isaka no tonga aty aka inona ary no manko mialoha eo ka maninona ary ny tsy tianao fa tonga avako tsy mampiomana mialoha tsy mahazatra ho ahy dia tia zany saleo inona ndray ary zany fanontaniana hafahafa zany motsy efa tsapandrihatry ny ela ve ny fitiavako andry ka zaho ary misy vaovao mahafinaritra ny entiko ty zany inona indray hono zany lazao fa aza-panaovindrehaka mantatreto eno tsara re be voka fa inona ty lozanao fa lozako ahoana ary angaty tsy mahafaly anao nanaovana andrarantsika no ty saza entiko am-boky ty orinivo fa nga efa nisy resaka ny fanaovana mikasika ny anatotosanandrarantsika ianao ve adaly dia tsy tia andray zany ianao nahoana moa ianao no tsy tiako fa tsy zany mihitsy ny resaka mahafinaritra tiako ianao avany amin'ny vavanao rinivo fa resaka ohatra ny ahoana ary resaka mikasika an'izay mahafinaritra rehetra ka toy ny hoe haisika nitsangatsangana amin'ny sabotsy inona ny ataontsika amin'ny tsingeritaona naterahanao aiza ny trano fisakafoanana mbola tsy nalehantsika sy ny sisa sy ny sisa dia tsy mahafaly any salo io zany fisinjanantsika tsy hoe tsy nahafaly akory fa zaho mbola tsy vonany any ambady amin'izao toerana misy azao mbola mianatra ngeky ahy dia atao ahoana zany menaky ny antsika io ndao anatina papivelona dia esorona ty fasahinao ry salo fa manino dia ho vitanao ve ny hamono ny zanakao ka inona ary ny tokony atao io ianao ka miroso amin'ny fombafomba fanambadiana dia tasaina ny zaza efa nolazaiko anao teo fa za mbola tsy hanambady dia avelanao zakaiky samyrery zany ny sitrapontsika ka safidinao zany ko za efa niteny fa andao esorona ianao tsy mety ka inona ary ny azoko atao eo olona tsy vanina ianao ry salo ka inona mahatsy vanina amin'izany ianao no tehitezaka zany terenao amin'ny safidiko eny ary tsy maninona raha izay ny teninao ry lehilahy mpandositra didy zanako ty ka tsy hovonoko veloko foana ny menaky ny haiko veloma ry lehilahy mpamitaka tsy vanina lazako ianao fa mbola tsy tianambady aho ahy
faly ety zalo. Ahoana ry dada? Firy volana eo moa zany sisa dia vita ny fianarany lahy? 3 volana eo sisa ka. Ay, efa eo ampikarakarana ny mémoirako mihitsy azo ka zao letsy a mba hajao tsara nge letsy ny asa rehefa miara-miasa amin'ray maro aloha fa mba tandrovo ny voninahitra ty rainy lahy ty e. Aza laina baraka amin'ny namako a. za very dada dia andraraka ilomby andoha. Eny e, fa manianatra ihany fa ty hanana ny soa letsy a. Sady ny indiany koa nge no anarina fa tsy ny adala akory e. Matoka ianao e, raha mbola nitarihanao tamin'ny lala tsara sy mendrika koa hatramin'izay a, tsy hanao adalana velively zany mihitsy. Zay sy ray maro ange letsy ka tena tsy mifakafoy e. Hatramin'izay Tena azo lazaina hoe mpifamatodrano mihitsy. Efa hono a inona mahatonga anareo ompinamana tsy mifakafoy sy mifaningotraina toy izany? Niara-nianatra fa iny dia izay rano no mifakahazoazo toetra tany am-pianarana. Teny ampamaky vakina amin'ny fiainana tena nefa dia nahon'ny adidy amanandraikitra izay taty aoriana dia lasa mpinamana indray. Dia ohatran'ilay tany an-tsekoly fahiny e. Nga nareo mirahalahy reriny ny afaka anio na taty ariana taminareo hoe mpianatra fahiny izany? Anty zany ka betsaka reunionana sy mifandraisana fa izay mirahalahy ny tena atao hoe tafita teo amin'ny fiainana taminay ankizy niara-nianatra. Anka tena vomaikana namafy mampinamana anay. Efa taty ariana be zany nareo vao niona indray tao ariana ny navitan'ny fianaranareo tsirairay avy? Zay mihitsy. Dia lahy efa nianatra teny amin'ny université io ange vao niona indray zay e. Ay ve dia tena mahavarina izany ry dada. Ataona le roa fa izay mifiody ny fiainana. Zay zany le atao hoe boribory ny tany. Azafady, tsy maintsy miresaka aminao azy aho. Fa mbola tsy mazava aminao ihany ny hevitra. Efa mazava tokoa ny hevitra ka fa ampitan'ny hevitra ireo iray aman-dremiko aminao a. Hevitra avy zany. Na hevitra avy na aza lazaiko aminao ihany. Mitady anao dadanay. Inona ny tadiavanay? Tsy haiko fa mitady anao maika izy. Angaha tsy efa nilazainao tamin'ny mifanapahan-kevitra sy ny hevitra? Efa nilazaiko tokoa saingy mitady anao mafy ho ahy izy. Aka inona nefa ho any tadiavany ahy? Momba n'ity zanaka ao akiboko tiako. Dia mafiso aminy mifanapahan-kevitra e. Mbola hianatra izy hoe. Nefa tsy anakana fanohizanao fianaranao anefa firosotsika e. Iroso aizy e, iroso aizy Avy karakarana ny fombako. Fombafomba inona e? Na nisy ehona ihany aza aloha amin'izao fotoana izao tsy maninona. Dia mafisoko aminao ny fa tenin-delany tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Salo zanako ange ny atao kiboko e. Zanako ahoana koa e? Andray ry Salo, izany ve mba teninao e? Tenin-delahy ho ahy zany. Eny ary voa kamionina tsarovo nefa fa zanako netiko am-boka. Raha izay nefa moa ny teninao dia farapahan-kevitra ary izay e. Tsy ampafantarina anao mandrakizay ny zanakao. Vita ihany lahy ny fianarako. Miasa soma tsara ihany e. Amin'izay tonga dia asa saza amin'ny fianarana ny nataoko. Ry ngalatsy ny asa ny tonga aloha dia trano ka manao tokoa aloha ny asa ny lao e. Ao izy ao mandreraka be. Ka kosa lesy dia misy asa tsy natao andreraka. Matoa miasa dia tsy maintsy voreraka izay avy eo. Zany aloha ihany fa lasa iza ny reny lahy. Ohatran'ny mamaky gazety eo anefitra aminareo ao risiko. Sofa tsy eto izy. Ahoana? Avy aloha izy aloha maka gazety eo. Fa misy inona ry dada? Misy resaka ty. Ary resaka mahakasika ny lamvatana mihitsy. Resaka inona izany? Ary so nona? Zao le izy. Aleo tonga dia vantanina ny dinika. Mananjanaka vavy mianatra ny apitana. Dia itadiavam-bady izy io satria ody eto Madagasikara ato noho ny fahavitany fianarany. Azony lahy. Ka inona moa ny idirako amin'izany? Dia tsy azony lahy zany le resaka. Aleo tonga dia soronary. Ialano fa ny resadresahako tany.
ahoana ny hevitrelahy ka olona tsy fantatro sady tsy hitako akory very dada dia ekeko fotsiny amin'izao tena olona lety zany a tsy manolo bato mafana amin'njanaka mandrosan'izany hevitrazany ho any lahy ka ahoana ary moa ny tiavak'olo tsy fantatra ahoana koa ny alalako fa tsy taizana aretina sy tsy kilema izy amin'ny tovavy zany zao ary tia sariny andrasofasehako any lahy efa netiny dada ty mihitsy ny sariny dry mba mainka loatra koa nareo tondro dada ka io jereo ahoana ny fahitany lazy tena ivero ampy ty le tovavy miaraka tamiko fahiny sarany tamin'izay mbola mpianatry ny lycée ty vero anta ka ahoana tsy mateny ny zanako lahy mahita ny akantony zany akory data fa mbola mandinika tsara ny ohatran'izao ve lesy dia mbola ilana fandiniana tsony eny efa hita ty andindinika ry aloha dia amin'ny manaraka mameny valiteny ianao za koa ange efa tokony hanambady amin'izay na dia voaherinandro azy zay no misaka ka aza atao andro fiteny ronono ary sao dia lozanombo miahaka zao ve natao hoe anjara sa sao natao hoe lahatra toy ny vao maly le orany sarahako taminy nitamberinao atsaika ny fanaovanay veloma atao ariny nazonay ny baccalauréat mandra-piona ho izy fa andeha hianatra ny apita nalahelo tamin'izay izy nitomany sady nalaza hoe raha anjarantsika ny amakivaky ny fiainana saly dia tsy maintsy hototoso zany naroviana sady te hanoroka izy tamin'izay zany ny fiainana laza tsy salasalanatsy ny fa izy zany ny anjarako ilazako dada fa laniko atsakany sy andava mivadina tolonoa dia zay ny fanapahan-kevitra ry dada efa nieritreritra tsara laha vao nilazan'izany dray efa tena ny saina lalina mihitsy sao matsy mahatikena maso ka manaiky fotsiny entona hoe entiny tsy fanananasa fotsiny dia manaiky ny tsy safidiny tena efa nidiniako ambony ambany ho azany marina fa efa napirisika ny lahy tokoa saingy tsy tsara ny fanambadiana miaina tsy misy fitiavana za ndray ve natorony dada momba n'izany fitiavana izany efa lehibe afaka mandinika lalina nge ahy tsy napirisika azy ianao efa matotra amin'ny fanapahan-kevitro nitokantrano matsy letsy vaotsy alahakasokasoka ary tota tsy alandromoromo ka raha manify loatra ny fitiavana iatrehana an'izany dia irodana mora foana izay nikasaina orona mandrakizay efa deside ary dada ny fitiavana ihany koa mahefa zava-maro ka raha tsy votom-pitiavana azy ny fosiny saina ary ny fanahy dia zava-tsy tohinona akory dia mety ankahalanyla azy azony lahy ary mety hitarika tamin'ny fiaravany tokantranonareo mihitsy azy zany manam-piti mananamby ary dada raha olana madinika isan-karazany dia ataoko tony ny zavona ka leviny fotoana mora foana tsy ataoko andravana efa najoro velively zany misaotra amin'izany toko-pitiavana lahy zany aloha tena mahafinaritra zany saingy manantitra ihany ihany hoe sao tsy miorina amin'ny fitiavana lalipaka amin'ny fitiavana lahy azy eno ihany aloha ny fitepon'ny fony lahy aza atao tsinotsinona ny feo miferitreretana tanety lava ao no misy isainana ka aza maika any amin'ny valiteny tsy mila miandrela tsony zany ry dada fa eny avy hatrano ny valiteny koa na dia izao ankehitriny izao ihany aza tsy izay ray aman-dreny matsy letso miaraka amin'ny mandrakizay fa ela fantatro azy zany eny na izany aiza mba tsakotsakosy dinidinio ihany aloha izay voalaza rehetra izay raha milazan'izany amanty tsy hoe akory ady lalina natao sakana na lala migodana natao irosoana fa ohatra ny tandravadikotra ny tokantrano letsy enti mandra maty tsy tokony isy nenina ny fanapahan-kevitra raisina amin'ny fiainana dia tsoroko amin'ny dada ary fa tongotra mbian-dakana ny ahy ny asa tsara azo tsy ny sairanina ny vady indray tonga amin'ny ilana azy
Inona ary mbola tokony eritreretana amin'izany hoy dada ka sady efa nampahafantariko anao ange ho afa mpiara-mianatra izay fa iny tamin'izy mbola teto an-tanorazana ary tsy nisy olana teo aminay tamin'izany fotoana izany. Dia mitsodrano anareo alety izany ko ho ambinina amin'izay rehetra atao niteraha fa raha sy dimby andova sy hanohy ny tantara hotahin'Andriamanitra ny tokantrano ho aorinareo mahaleova mahalasana le roa. Tena misaotra betsaka ary dada, tenin'olombanona tsy fanao tsinitsinina izay voalazanao rehetra izay ka dia manantitra mifakasitrahako anao tamin'izay rehetra nataonao tamin'ity zanako ity. Lakalaka amin'ny fiainana ary vero Vita soma tsara ihany ny mariazysika. Iara-miakivaky ny fiainana ihany sika. Ndry mahatsiaro tena sambatra mihitsy ary very fa tafahoana indray sika. Iara-dia sy ompiti mandrakizay. Za koa mba ohatra izany ery salo tanteraka ihany nofinofiny zazatsika fahiny. Efa ono inona angano sakafo tena nohaninao tany ampitan-dranomasina tany nohatra ny lasa nahazoazo aina be ianao lasa botabota kely mahafinaritra. Aiza koa tena marina nge izany inona moa fa dia sakafo ohatry nohan'ny olona rehetra ihany re inona avy izany? Atody, hena, trondro. Tena nahazo takolaka be mihitsy ianao Ny fitombon'ny taonako fotsiny aza avy moa dia tsy azahoako takolaka fa ianao koa aloha dia mahita resaka tenenina erika. Ka na izany aza tsy tokony ho izao ny avaventinao raha ny fitombon'ny taonanao fotsiny ny averina hoe manome nofo sy tavotranao ohatran'izao. Misy sakafo mampatavy nohaninao manokana mihitsy tany ivelany tany fa dia tsy tsorinao amiko. Ianao tia koa re dia mba mahita lazainy erika. Marina ny mahavariana indrindra vera? Masiaro ny fahinintsika dia ohatry ny lasa saina. Lasa saina? Fa maninona ny fahinintsika? Tadidinao moa ilay ady hevisika tao any am-pianarana iny? Inona izany? Dia tena tsy tsaroanao misy ve? Tena marina ary vera mba tadidiko Ianao ihany nefa tamin'izay fotoana izay no namosaka an'ilay resaka hafahafa. Resaka hafahafa inona izany fa tena tsy tsaroko mihitsy marina Tadidio ihany aloha fa sao dia tsaroanao ihany aza dia mampanao akamantatra eo rery vero Ka resaka vazivazy izany nataonao tamin'iny fa tsy resaka matotrako. Ka maninona raha tonga dia tsorindry fa tsy tsaroko aho izany. Dia voafitaka aho izany tamin'iny fotoana iny. Sao dia mba mamoron-daika kosa ary ianao. Lainga ve dia ho tadidiko mandrak'androany? Laza hoaingana ary fa aza asiana sasany be intsony Tadidinao moa ilay teninao hoe baraingo mitovy? Ay ve iny dia mahatadidy zavatra koa ianao izany. Fa zavatra samihafa tamin'ireny nefa lazainao fa mitovy. Tsy maintsy asiana vazivazy zary tena nangely fiainana rehefa miresaka indrindra fa fitoriam-pitiavana no atao. Angamo tsy azo toriana fotsiny amin'izao ny fitiavana avy ao am-poka. Mamenatra ary very na dia adidinay lehilahy zany mitory an'izany Dia raha nandamo izany tamin'ireny dia ahoana? Dia menatra be ve ianao? Tsy nisy ny fiaonantsika tahaka izao raha nanday ianao tamin'ireny. Efa anjarany antsika ry Salo matoa tanteraka ohatr'izao Fa inona tokoa moa natao hoe anjara aminao Izao iainantsika izao ko. Dia tsy maintsy misy fijaliana kely ve vao mahazo ny anjara. Fa natsary fijaliana nga ianao teto? Fijaliana ny tsy teo anilanao ko. Mitovy ihany izany ge ny fiainantsika Tsaroako nisy banga izany tao anatiko fony za tany ivelan-tany fa tsy haiko hoe inona ary ny tsy ampy. Dia matotra ianao fa
mandrakizay ny atsika. matoky anao koa ary salo a nefa dia ohatrany tsy iona tsontsika tamin'ireny fisarahana fahiny ireny tsy mety afaka tataotsaiko mihitsy ianao le mamihana iny. Ianao ve tsy mino ny fiasin'ny anjara e? Tsy mino ny fisinina anjara akory e. Fa raha ny atsaiko sy ny adi-panahako tany ampitan-dranomasina tany koa ny jerena dia ohatrany hoe tsy iona mandrakizay tsony mihitsy tsika. Zany e? Fa inona zany adi-tsaina sy adi-panahanao tany ivelany tany zany? Sy nandraisako valin'ny taratasy nalefako taminao mihitsy ka. Anga ianao nandefa taratasy ho? Ie, nandefa ho anao tokoa. Fa ianao tena tsy namaly ahy mihitsy. Fa ahoana ary zany? Zany efa tsy naharay taratasy avy any aminao mihitsy tamin'ireny e? Dia asa ianao ihany ange mahalala ny antony. Inona ny antony tsy hanaharaisako an'izany taratasy nalefanao ahy zany e? Dia tena tsy fantatro mihitsy e. Oka fa tsaroako zay vao tadito. Hoe ahoana? Hitandre herinandro taorian'ny fanaovantsika velominy dia mifindra trano zay dia tany amin'ny finananay taloha io zany ny taratasinao no nivantana. Dia tsy mba naterin'ilay olona nandimby anareo tao akory ve raha ohatra ka voarainy ny taratasiko tamin'izany? Ka tsy naharay taratasy avy taminao ntsony aloha taorianandreny e? Raha tsy misy nge ny eritreritro salo tamin'ireny. Raha tsy ahoana mety hoe nahita ny tiany izy angamba ho atany ny eritreritro tany dia nanadino ahy. Aiza koa ny izy an'izany very fa tsy ny fifantsoan'ny adresy no tsy nahafahantsika ny fanoratra. Eny mety ho marina tokoa angamba izany. Ary aleo janona any zany fa ny tantara ratsy efa lasa zany e. Fa hono a? Iza zany ny anarana tianao ahasalotra n'ity voalohan-janantsika ity? Miankina mahalana mahavavy azy ihany ka. Ka vavy sa lamy tianao? Vavy aloha ny tiako e. Nefa raha lamo ny tonga atao ahoana? Fa izay sitrapon'Andriamanitra ihany io e. Ny andray dia lahankely no mba fanondreko. Eny e, izay tonga eo re dia hifalitsika avokoa e. Eny akia. Manao ny tata? Ka misy ny tonga maraina ty ohatran'izao la? Fa inona ary dia mahataitaitra anareo te? Ka mahagaga hoe tonga maraina beko? Tsy misy inona fa ao velona eny e. Lasa nandeha ny etsena voaingina teo izy ka fa ahoana? Tsy nahatratra azy zany. Fa misy inona e? Tsy misy inona rery tata fa afarako ianao. Hoe ahoana? Mba saivo mandalo any an-trano izy hanorotoro amin'ny veroany tokony ataony amin'ity izy mitondra voako tiako. Tsy ho elatsony anga? Mbola haritra rery tata fa tsara ihany ny miomana aloha. Eny ary aleo fa afarako izy zany. Ary manao any ray maro sy ny asany laho? Ao izy ao. Ho any ampitany namanao atsoatsy. Fa tsy rafoza lahy moa izy iny. Eny e, marina daholo zany e. Eny e, fa inona hono no ataony any? Resaka asa ihany ka. Hijery ohatrany hoe hijery fitaovam-piasana. Lasa lavitra ray maro. Rehefa mikiry sy manampinoana amin'ny zavatra angery dada tsy maintsy lasa lavitra foana e. Marina mihitsy zany. Fa hono ahy e. Tsy mandeha angano telefônina ato an-trano fa tsy nety tafiditra mihitsy aho omaly izay. Mandeha tsara ka. Zany hoe tsoanay izy maly fa tsy tato an-trano izay. Dia mbola tsy napetaka reo zany le telefônina? Dre jereo tokoa ilay izy fa eo akaikin'lahy io ny prizy. Dia tena be fanadinonina reo ry dada. Jereo fa tsy mipetaka akory ty izy. Dia apetao letsy ah. Fa maninona koa nefa nitsoahana ohatran'izao e. Ka mbola namangy olona teny amin'ny hôpitaly izay maliko. Fa iza marary eny amin'ny hôpitaly? Raha tsy tovony dekonao am-piangonana izay. Raha tsy tovony? Ay fantatra lahy. Fa marary anga hono le ranga iny? Si, fa retinanty zany azy. Dia mampamangy azy ihany. Dia aleo aloha angatadalana fa mbola maika hiasa. Aza dino ny afatra amineny a? Eny e, ataoko tsara laza lesy ny afatra lahy.
tonga teo ihany eny ie tonga teo izy ka dia ahoanao izy nanorotoro ny zavatra tokony rehetra ataoko fotsiny izy dia afaka ray volana hona niteraka raha ny fahitan'ny kiboko fa ahoana koa ary zany fomba fandiniandrineny zany ary manahoana ny dianao tany amin'ny trasazy nandeha tany any ianao andro any ariva nandeha tany mihitsy fa tsy hafa tamin'nylazany neny koa ngeny nambarany afaka ray volana hony aniteraka zany raha tsy gaga fotsiny ozy ianao tamin'ny fitovin'ny tenineny sy lera sazy fa ahoana ary zany za ve tsy mahay manisandro sa ineny sy le papivelona no miteniteny foana raha ny kontinandro nataoko mantsy nijerena dia afaka roa volana any ny tokony miteraka vero fa inona rety ry lanitro aleo ranga ilatsaka ny sasa dia hita eo tri ary iny tia mavarinana ohatrany io ry salo tsy variana ka lasa kely fotsiny ny eritreritra fa lasa aiza ny eritreritra ao ka niaraka taminao tany amin'ny rasazy angana eny ie niaraka tamiko tany izy ka fa ahoana nilaza maimaika ihany matsy izay ka tsy hijanona maritra ty amintsika hony ka za misy arany naingava azy mba hiaraka amikoko ay ve inona rany nahalazany sainy salo teo tena izay nilazain'izay tokoa ve marina dia inona koa no lazaineny ianao nitanisan'ny sakafo tsy tokony hohaniko koa re izy ay inona avy zany sakafo matsiro be dia ohatra hoe lehibe sira reny koa dia tsy hitondrana sakafo matsiro tsony zany ianao manomboko izao ka tsy maninona re raha izay no atsara ny zanantsika e mahaperitreritra ny zava-misy ka ivery ve mandainga sa zany tsy mahay manisandro aleo mihitsy aloha manarinary dia aty fa tsy andoto eritreritra amin'izany aka be olona izy zany androany dia aleoloha etsy amin'ny reno mipetraka miandroko montoka mba malalaka ihany koa arika io latabatrioko to inivo fa iza moa ianao raha misy azavady no mahafantatra dia tsy tadidinao ve salo re le olo tianao fahiny fahiny zany ko ka inona ny vaovao sy maresaka tsisy vaovao ary manao inona eto ianao miandra sakafo mba dia manjanako eo to ho avy eto angary zareo ato ry amin'ny maka ny sakafo ny menakavy isaka riva ny soma ohatran' izao ay mahatsiaro ny fahiny ary nivo mahita anao tonana teo tsy manitra ka lasa vo mameroveso mbola misy avy tsy maty re motsy ianao moa no nandao tsy noroahana motsy ianao no nandeha tsy natosika moko tsy ianao no nanapaka ny tady-pifandraisana ny tady-pitiavantsika adalana ny ianao ka ny adala mihitsy angeny mila olo-kendrim-panasitrana toanao izao hoe ka tsy efa tozy ny fandrinao ve ianao any amin'izay misy ianao any ka inona indray mbola misy afisana ny lasa izay finina mipotehana nipotika no azo amboarina ary nivo ny rava no azo aorona ny simba no azo atsaraina tsy te anyrediredinao afa efa milamina miaraka amin'ny vady aman-janako mazava angambo izay firy zany izao ny zanakao ataonao inona moa izay isan-janako any mbola voninary nivo inona lehilahy dalatsy marina nge zany eo ianao fefa miantso any ary amin'ny comptoir vita ny komandoko mahazo aina tsara nivo tsy latsa-danja aminao koa very fa maninona ny ariva be ohatra izao ianao vao tonga mbola nisy ady hevitra be tao ampiasana ay ady hevitra momba ninona zany ka andeha ho any ampity dada amin'ny herinandro avy io ka dia izany tiany atao tompona andraikitra voalohany ao ampiasana dia maninona nefa izany misy angery very ny talie jeneraly lefatra afaka etidy an'izany ka mahagagany any andreny amin'izany andraikitra izany ianao zany no hitany famahatana ny toerany
ka mahagaga ahoana moa daka inona fotsiny ary zany mahataly jeneraly lefitra ny Arabe Saotra ka ka itokiny dady ianao e afa ihany angerysaly ny fianakaviana ny fianakaviana no iray aina amin'ny tena ka mety tsy hangalatra sy hanodikodina ny fananan'ny orinasa Inga Arabe Saotra zany mety hangalatra ao amin'ny orinasa matoa ianao no nitendreny andimby azy dia manatombo kokoa amin'ny dady ianao raha mitaha amin'ny Rabe Saotra inona nefa mety ho antony izao ny tantaran'io Rabe Saotra io raha tsy fantatrao tantara hoe tale voaroaka tany amin'ny orinasa hafa tany io dia nitalao tamin'ny dada tamin'izany fotoana izany dia io izy miasa ao io inona ny nahavoaroaka azy tany amin'ny orinasa ny santa eo aloha inona moa fa tsy noho ny nialatra ihany dia inona mbola nandraisan'ny dadanareo azy amin'izany kanefa efa fantatra fa nangalatra tany akafa tany izy ka dada ange tsy nafantatra an'izany raha tsy efa tafiditra izy lalina indray izany ka dia ahoana ny nahalalany dada fa noho ny nialatra nataony nahavoaroaka azy tany amin'ny orinasa ny santa teo aloha nisy raharaha nikarakarain'ny Monsieur Rabe Saotra izay teny amin'ny fitsarana no ady adiany dady izy ka tamin'izay no nahalalana fa voaroro tamin'ny alatra ka izy dia inona indray ary zany mbola hitazona ny dada azy raha izany ka efa nikasaina malefa ange izy fa tsy mahita herika androahana azy dady ka inona ny tsy hanendreny ny Rabe Saotra isolo azy vonjy-maika raha izany atao midanadana ny vovy idiran'ny trondro dia hotratra eo malamalama dia tsy haiko fa izay zany ny fanapahan-kevitra dada ianao no tia nisolo azy vonjy-maika mba manahoana tokoa ary very ny fiaim-piainana sy ny tanàna ny ivelany any fony ianao nianatra tany tsara sady mahafinaritra zany mahafinaritra ahoana ny trano ny joalajoala ny tanàna madio ny olona koa fatra-panaja fotoana fatra-panaja fotoana ie raha ohatra izao hoe andeha amin'ireny fiaran-dalaby miainga amin'ny sivy ireny ianao ka amin'ny sivy sy iray minitra vao tonga dia fiaran-dalamby efa mandeha notazaninao sisa fa tsy hijanona noho ny aminao mihitsy izy ay tsara ho fantatra zany tsy mahagaga raha mivoatra be ry zareo za koa aza ange zendana mihitsy mahita an'ireo trano be mihezinezina manerana ny tanàna fa inona koa mahazentana amin'izany moa tsy efa hitanao tany anaty boky isan-karazany izany talohan'ny inganao teto tsy izany akory ka tsy hany loatra ny mahazendana fa le fikirizandry zareo vahiny mihitsy ny fikirizany ahoana ka tamin'ny ady lehibe faharoa ireny ange potipotika sy rava mihitsy ny tanàna nefa taona maromaro aty aoriana dia tsy ahitana taratra n'izany mihitsy ny tanàna rehetrarehetra mahavariana tokoa aloha aiza ho aiza amin'izany ny eto amintsika tsy haiko aloha fa dia izao raha mahita izaoko trano efa hitoerandry dadan'ny dadabe ny mbola hitoerany zafiafiny amin'izay tsy misy fanamboarana mihitsy ny trano mpanjakana sasany aza moa dia oka fotsiny aloha tsy lazaina tsony fa dia reny raha mahita ireny izy ka samy hafa kosa ange zany ry very isika mbola tany madinika fa izy efa tamin'ny mandroso izay mihitsy ilay tena fahavoazana izay miafina ao anatin'ny hoe madinika dia ekena daholo ity tsy fahaizana sy fahombiazana rehetra ity ndry koa aleo hijanona any zany resaka izany fa famalaitsika roa eto indray hoe hitsangatsangana izay zao nitako hoe mahafinaritra ndao ary izany tokoa zao nitako tsara fa sady ohatry ny manepitsepitra be izany ato an-trano ato ka aizitsika no andeha ka andao ivoaka ny ivelany any fotsiny dia eny an-talana mahita azy antsika mahita an'izay hoe ale ok ary andraso aloha soloko vetivety ty akanjoko ty izy akanjo etsy ambony sezitsy anaovana io zao mety tsara aminao aiza koa izany tia miloko manga tanora ty ve indraisanao indrindra fa ny telony amin'izao saly nitondra ivoaka hitsangatsangana amin'ny andro hariva ohatr'izao tena mbola tiany ary tena efa lehibe mihitsy zany kibo mifiery zany dia ho marina ve ny tenin'nesy raha sasindray andro ry andao amin'izay raha andehitsika efa vita manaova akanjo mafana ihany fa hariva nge ny andro angatsika any ianao andao ry andefa efa mafana reto efa akanjo telo reto ve nanaovako dia mbola angatsika foana dao ary
tsy tapakolona koa atao amin'ity trano fivarotana lehibe ity mila ifandoana mihitsy mipetsena ato hitato daholo kay moa ny entana rehetra ilainako fa tsy nivery mividy eny etsy ry aleo tombanana tsara hoe tena izy mihitsy io aleo atonina teresana manao nifa fa iza moa ianao raha misy azafady sala ihany tena ininao tsy tadidiana mihitsy voatsela koa raha ingatsika amin'ny eny na vao ela na vao ray minitra dia efa tsy isan'ny ao anaty tantaram-piainako tsony zany ianao aza miteny ohatran'izany rery nefa tsy anjara ny antsika matoa tsy tanteraka dia tsy tanteraka no ny fitiavan-tenan'izy aza tsy haivina tsono azany aleo ny lasa ombany lasa no avy no tao hobanjinina no avinona tsony raha mijery motsy efa ndravanao zany raha mikasika indray ny tiana ho fantatra dia zaho efa manambady manandray ny zanako ampy anao angamizay zay fa velome miandreny mianaka ao anaty fiara sy ivelany atsy mivadiko nifo memetimety hatrany izy le zanany koa fotsifotsy botabota mahafatifaty ery ay le zanakay mantsy iny zany le zanako mahate hanongery izy tsy misy olana rangazany etam-piandrasana ny akoako inona moa dia iseny tsy toko amin'izany eto ary aleo koa mandeha mody amin'izay fa efa azo reto ny entana amin'ny vidiana ka manahoana nareo mianaka tato rivero fa zay mianaka iza moa zany ianao sy tia mianaky ny aitsika ity re mianaky ny aina ho avy tsy ho ela ianao koa sy bebe sangisangy ahoanahoana moa rehefa dia ohatry ny isan'andro ihany salama tsara sisy ahiny izay mianaka ka ikala sa ikoto no andravaka nyity tokantranontsika ity rivero na ikoto na ikala nge dia tsara avokoa zany izay tonga eo jere tsara ve reto ino ndreny hoay ary toa akanjo kely andray mahafatifaty be le izy ka hoana tsara ety ie tsara tare kely le izy ry salo tiako mitovy fitiavana izany tsika reo mahafinaritra reto dia mividiko mba isy anaovan'le kioto mantsy rehefa tonga izy angamo efa fantatrao hoe lakely izy io ka izay aloha mifanindrina dia raha vavy izany dia tsy tianao aiza moa dia hoe tsy ho tiany fa nylahynge mba mandimby ny anarako andray kosa dia tsy tondra ny anaranao izany izy io raha vavy aiza dia hoe izany kosa tsy niteny an'izany aka ka izany no teninao teoko amin'ny fotoana ny fahazazany sy ny fahatanyrany ihany izy no mitondra ny anarako fa misalotra ny anaram-padina izy rehefa manatokantrano izay lefa samy hafana valivalo an'ny salomaly iny tena tsy fanaony mihitsy ny ohatr'ireny amin'izay dia izy mbola mividy akanjo kely indrayko tena zava-baovao amiko mihitsy ireny fihetsiny maly ireny fa misy inona ary lasalasa saina sy verivery saina indray vero sy misy inona akory ka hita fa lasa saina be mihitsy ianao ka mba mieritreritra izay ho anaranjanantsika fotsiny re ka iza hono ny tianao anaranjanantsika rahalahy dia atao hoe Entso fa raha vavy kosa dia ataontsika hoe Liantso mba tianao koa le anarana hoe soa ie ka ny sosiny tsara ihany ke no katsahana sy irintsika indrindra eto amin'ity fiainany ity marina aloha zany efa ono raha toa ary ka kambana amin'ny rahalahy na kambana amin'ny rahavavy no tonga dia iza ny atao anarany ka mbola tsy nimeritreretiko indray raha na amin'izay zany efa mahita
iza raha kambana amin'ny rahalahy izy a dia atao hoe entsosy erisoa, raha kambana amin'ny rahavavy kosa indray dia atao hoe liantsosy meva soa. mahay manome anarana kosa ianao ka efa nisy nampianatra tamin'izay anarana hoe soa izay. Iny ty ataonao vera fandeha hoaiza? mandamindamina fotsiny aka anga efa kaiky no alamindamina ohatran'izao ny kojakojan'ireo zaza ireo. tsy hoe izany fa aloha miomana dia melomba tsy koropahana re rehefa tonga ny fotoana. Izay tokoa anga za efa taitra rehefa hoe ho teraka ianao ko. Ary aza tataitra tsony re a ary ono a inona zany sisa mbola tsy azo tamin'ireo kojakoja hoentinao miteraka ka mbola eto ampijerevana azy koa ange izao e. ay dia marino tsara ary fa tsy tiako ny a rehefa atombotra vao mikoropaka izay vao hoe ndao vidindry ka izay indrindra no andaminako azy melo ohatra izaoko. misy mandondono zany aleo vaina fa misy olona zany. Ie ndana re mba jereo kely. ay ve dada ihany manao any ianao mandroso atrany ka manao anareo ato e? Salama tsara ry dada, ianareo manao ana? Salama tsara ihany koa ka efa ho avy angahony zavikeliko ny defa miomakomana sady retonareo. Tsy izany fa tsy te hikoropaka amin'ny andro iterahana re ry dada dia aleo miomana dia n'izao a. Nefa nge ty kibonao ana ka atao efa manambara fa efa akaiky ny atongava ny vahiny kely tsika e. Eny vazivazy ihany re zany fa aiza moa dia alalako an'izay fomba fotoana atongavany ihany e. Vazivazy ny data vele teo iny sa zany mihitsy ny tena marina. Andro sisa mantso ny isaina raha ny tenin'iny sy ilay papy velona ny jerena. Nefa raha ny kotonandroko ny jerena tokony mbola iray volana mahery eo mihitsy vao tokony ho teraka io zasy io. Re finaritra dia mahavariana ny larsalo a. Tsy ampiny ty vadiny lamandamindamina an'ireo entan'ireo fa loza ny lamijajirika fotsiny eo. Variana koa ary dada mba misaitsaina ny fiarahamoninay telo mianaka kely atsoatsy e. Efa maika nitaiza mihitsy le ty zaniko. Zany io ihany ndraiky izy fa zao ny antondiako a. Isy asa ataoko any amin'ny faritamy manomboka rapitso ka mba jerijereo nareo sao dia lanin'ny trano rereo. Aiza koa no lanin'ny trano fa izay ange mbola eto ry dada e. Ary maninona raha mba natsona tamin'ny telefona izay dia mba tsy nisahirana nakaty ianao. Ka ty ahitan'izanako ako. Dia aritra firiana zany ianao ny any? Telo andro ihany aka. Ay dia alaina hipetraka aty zany niny ao anatin'izay telo andro izay. Ary tsy mahasaratre mihitsy ty vadinao ty ry vero a. Nenio nga moa tsy izao foana e, mitongodongo matsiravina. Otrany marary aho zany ry salo a. Fa maninona ianao vero a? Kay tena marary be ny andohavaniko. Maty a. Andreo dia mba miteraka ary ianao tika. Tena marina. Dia hivoaka ry salo a. Kay sady tena poitra be aho zany marary. Tena miteraka mihitsy ianao ka. Aleo manana daholo ny zavatra hita dia makany amin'ny rasazy avy hatrany tsika ka. Aiza daholo ny tanàna nalaminao reny. Aiza ny taty, aiza ny lamba, aiza ny akanjo. Fa aiza daholo zany e. Ao re ao daholo. Jereo ao daholo re ry salo a. Aleo aloha atsoko aingana neny anampy afa tsy lasako ty za rery tika. Ka aingana re ianao fa marary e. Ay marary a. Allo neny tonga avy neny aty fa teraka vero aingana ianao fa za rery no miandraikitra ny raha rehetrarehetra ato e. Ahoana tonga dia mamantana any amin'ny rasazy zany zay dia any ny fotoana. Ay ary aza ela ianao fa tonga izay dia any a.
dia ahoana ozy izy dia ahoana ozy neny ry salo tonga dia eny amin'ny rasary zany fotoana dia anytsika mifonjeny ka aingana ry fa marary aka andao ary ianao bataiko atsy anaty fiara dia lasika aleo apetrapetraka amin'ny zalany aza rehetra dia andeha ho eny amin'ny hopitaly fa ohatrany voatsindromandry hafahafa za zany efa tiraka angambo izay vero ahoana tokoa moa lazainy rasazy anio ariva amin'ny 5 eo izy mety tiraka vero dia amin'ny firinefo zao efa amin'ny 10 minitra ary zao efa eo am-piterahana zany vero so fa efa anynika aleo andefa tsy mandro mihitsy zany saiko zany dia lasa vavy ny zanatsika ry vera vavy kely zany dana zareo anaty berso izy zany vavy kely sady tomena volo kely izy zany ohatrany volom-basa na ny endriny ary ohatrany vasa bahina retiry lamotro aleo eo sokafana tsara ny lamba ahitana azy sara aza dia abanabana ohatran'io reny lambana ry salo fa mangatsika le zaza fa inona ry dia ataonao ty otrany sorinao misy angezany akanjony zany tsy manala ny akanjonay akory fa sokafa kely fotsiny ny fitafiana ijereko amin'ny bika manendriny re tahadray sa tahadreny izany tena ho fantatry sala eto ny marina androany tena sanabazady jerena maso ny asa mangamanga sady mangarangarana ny volondohany menamena donian'ny vasa ny volokodiny ohatran'ireny eropeaniny reny sanako ty tena vao fitaka marina mbarako filamba amin'izay le zaza rery salo fa mangatsika eny aleo raha kofa na zanabazafa andreo mangatsika fa atao ohatry mimalomalo kendrika be ianao zany ry salo reraka be anandeha tya ino ry nononareo ary anga ianao tsy nitondra zavatra hafa ka tsy manam-potoana ijerena zany ako andao ary loha isakafo e io efa nataony any eo mbola latabatra io daholo ny sakafontsika izy mbola lasana kany amin'ny rasazy any tsy ahinana fa efa voika fa inona ry ty mahazo anao ty ry salo tsy misy tsisy kohatry mihafahafa be ianao amin'reto sakafo reto efa hoe tsy misy fa ay tsy te resaka ary very teny amin'ny hopitaly fa tonga eto antrantsika zao afaka mifanazava tsara fa inona moa zany no tokony hifanazavana aleo dia tsorona marina zanak'izy io vazavavy nateraka ao io eny ary tsy andainga aminao tsony fa efa mibaribary aminao ny zava-misy zanakao io ry salo zanak'lefa zany ara-nianatra tamiko tany ampito io ay dia naninona ny nafianinao tamiko ny marina tsy nanafina ny marina taminao zany mihitsy kosa kanefa dia zanabazady lazainao fa zanatsika marina amin'ny fitiavako anao ka tsy nataoko zava-dehibe izay zanaka inona tsy zava-dehibe aminao ny zanaka tsy lehibe noho ny fitiavantsika ho an'ny zanaka ry salo satria ny zanaka mety andao fa tsika tsy fandao mandrakizay ny zanaka mantsy mbola hanana amin'ny fiainana any aoriana any fa tsy hoe ho ambany maso mandrakariva akory radaly ianao fa sika kosa efa miompy fitiavana ka iray aina mandrakizay mpamitaka ianao maninona ny tsy nampitainao tamin'n'irainao ny marina rehetra fa mbola nisy nafianinao ihany zany kosa ve dia fitantara amin'ray aman-dreny ry salo kanefa dia mibaribary zao ny marina nafianinao ka fitiavako anao ny marina ry salo amiko rehefa io mpiainana mandrakizay dia tsy misy lainga hatrany ampendohana azonao sary zany fa ninao mbola misy an'izany hoe tsy azo tantaraina amin'ny hafa sy ny zavatra anao samy rery zany
kanefa nge tsy maintsy hibaribary ny marina na roviana na kobonao takanina azy io jereo zao zanam-bazahany lazainao fa zanako tsy mahita olazainy ianao satria marina ny voalazako ary diso ny hevitrao. Ny anjara nefa ny tokony baiko fa tsy ny zavatra hafa satria ny anjara avy amin'Andriamanitra ary izay tanteraka rehetra dia avy amin'Andriamanitra daholo. Zatolako amin'Andriamanitra ny adsoinao ianao no nanao ny nataonao tany ka Andriamanitra nomenao tsiny. Tsy izany mihitsy fa izy no mandahatra ny zavatra rehetra ka tsy misy tonga ho azy izany eto ambonin'ny tany. Matoa izao mitranga dia fandaharan'ilay tsy toa daholo izany. Tadidiko anefa fa tsy tompon'ny hafetsena sy ny lainga ilay nahary fa fitaka sy firongony dia avy amin'ny ratsy avokoa. Olon-dratsy manoloana amin'ny fiheveranao fa marina amin'ny fitiavako kosa ary salo raha tsy nitianao tamin'ny foko manontolo sy tamin'ny fitiavana madio dia diso satria ny fitiavana ny lehibe indrindra amiko. Elabe izany fa zao raha madio ny rano dia mahasalama, raha madio ny rivotra dia maty foka lalandava, fa raha ny fitiavana kosa ny tsy madio dia tsy mirindratra amin'ny fitepony fo. Fitiavana amin'ny fomba fieritsaram-belatsiny ianao. Andreko sarisalo. Inona zao mampitomany anao amin'izany? Tsy noheveriko izany mihitsy ny fisainanao. Fa iheverinao fa naiky mora foana amin'izao zavatra ataonao zao Mifona arisalo mifona aminao miala hoatsy. Ny adsoina efa tanteraka moa azo ifonana sazy ny setry ny adsoina vita enonao tsara zany ka manaiky izay sazy rehetra fa aminao dia aleo ary eritreritra efa lasa. Fa iny diadalany lary salo Izany no izy ry efa ny saina lalina vela alovana indray an'izao fanapa-kevitra izao. Ka efa nandinika lalina ako sady tsy te hiainao anaty fihetsaram-belatsy ihany koa. Miresa alohanareo fa sao dia afanampy-mielona lesy zao ataony lahy zao moa misy zava-tsoa azahorinao ambonin'ny fitaka sy lainga ary ny lainga sy fitaka dia tsy maintsy elana mandrakariva raha mbola tianana ny tsara koa. Mandiny tsara ihany aloha fikatsaka ny tsara sy ny kanto ry dada ka izay ny fanapa-kevitro isaraka vero dia ahoana ny asan'ny lahy tadidio fa raha fozany lahy mpampiasa ny lahy ka sao dia hisy akony any amin'ny asa ny fisarana amin'ny janany. Dia lako koa ny asako. Fa inona mihitsy ny tiany lahy atao ry salo Izay no izy elako lavitro very sy momba azy rehetra fa tsy te hiaina amin'ny fihetsaram-belatsy efa niresaka tamin'ny rafozany lahy veloha lahy nefa momba izany fanapa-kevitra lahy zany ka tsy maintsy resako ny vatana aminy izanyko. Za koa tsy hanao fihetsiky ny olona kanosaka motika fotsiny amin'izao. Dia minao lahy fanaiky an'izany izy na anaiky izy na tsy anaiky dia izay ny fanapa-kevitra dia ahoana no avy lahy ny lehilahy tsy very mandery dada raha asa ray ny very asa folo mitady ary raha vehivavy ray no avela vehivavy folo manantona. Sainy lalina ihany lo lesy fa sao anenenana tsara asa ngelahy sady tsara vady no tsara rafozana ka raha zavatra ilomonjany tsy akasitrahany lahy amin'izy rehetra ireo mandefitra litiany tsara. Tsisy azo andeferana ndray amin'izany lazainy tady zany fa maninona ny rafozana azo soloana ny vady azo tadiavina ny asa azo karohana fa ny tsy filamina saiko mahita an'ilay zanam-bazaha isan'andro ka heveriny dada fa mampilamina ny saiko ka mila manamboatra eritreritra ho lahy. Dia ahoana ny vavany olona ny fijery manodidina ny fosafosampiarabelona sy ny sisa ny fiainanareo jerena dia ampy jerena ihany zany rehetra zany dada fa tsy hoe vitan'izany asakasaka lahy ihany anefa aloha io ka aza sakananareo amin'ny fanapa-kevitra ko na izany aiza nefa ny eletsy tany ihany ny azo fa sarotra mila tena filamatro mihitsy anefa ny mikatsaka ny tsara kokoa hatrany ka aleoko mandeha mitady ny mendrika kokoa toy izay hijanona miaritra ao anatin'ny ampijaly tena fotsiny. Efa fantatro very koa zany zao fanapa-kevitra lahy zao ka tsy maintsy ampahafantariko azo amin'ny vantana ihany koa zanyko. Dia raha tsy manaiky koa izy dia ahoana tsy izy ny tompon'ny fiainako sy no aviko ry dada ka afaka nakana amin'ny safidiko mampieritreritra trany ny tsy nanodinany akoho nge ho ny letsy ka nanam-paharetany ny akoho zany fa tsy zako olombelona fa tsy akoho ny tsara ihany
aleoko ary dada mba handray fanapaha-kevitra momba no avoko a sa mana mety aratsy fifandraisana amin'ny namany dada tsy zany akory ka inoko fa mimpinamana tsara fifandraisana miombona mandrakariva ninninona zava-miseho sainiko toy izao nizotra mpiainana ny lalovako fiainana mampiteraka paraingo maro fa naninona ny renjanako sy ny zanako no nolosako dia fa naninona ny vady vita mariazy ny navelako fa naninona no mitady vehivavy vaovao izany ny fiainana rehefa tsy tiako dia elako lehilahy manakambako ka tsy lefitra amin'izay tsy tiako mbola tanora koa ka tsy ho latsa-panenenana mihitsy lesona ho any lasa rehetra ka aizako mamindra manomboka eto